Anio alahady fahaenina amby roapolo ny volana Jona. Miarahaba antsika rehetra riavana na tratra izao fifaliana lehibe ho an'ny firenena izao dia amin'ny fankalazana ny tsingeritaona faharoa amby enimpolo taona ny firenena ny fahaleovantena eo am-pelatanan'ny malagasy. Miarapalitsika malagasy noho izany ary dia fotoana indrindra iantsoanantsika kristianina rehetra mba hitondra mambavaka ny firenentsika riavana, mba hananantsika rehetra ny fanantenana tsara ao amin'ny Kristy Jesosy ny amin'ny hoaviny izao firenentsika izao. Ka dia manasa antsika rehetra ary hiara-iombona hisaotra sy hitenin'Andriamanitra noho izany fifaliana lehibe izany ary hametraky indray tokoa mambavaka ny firenentsika eo am-pelatanan'ny Tompo. Hivavaka isika. Andriamanitra raha io. Misaotra indrindra anao tokoa izahay nomenao izao andro izao ka nananay anjara tombonandrom-pahavelomana ahafahanay misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra anao fa alahady raha teo an'io Tompo ary dia mba azahoanay rehetra koa matsiaro ity firenena ity eo anatrehanao Andriamanitra. Afiary ry Tompo mandrenesa ny vavakay, aoka ny sitraponao no tanteraka fatsiny anay mba hanehoy famindrampo ry Tompo ity firenena malagasy ity. Ka ho tanteraka eto ny sitraponao ary dia tolotray eo am-pelatananao tanteraka izany firenena izany. Ianao ary ny tokonay, ianao no arinay Andriamanitra, ianao ny fanantenanay, ka dia miaino ny vavakay. Omeo anay rehetra ny fanahy masina, ampahery sy anatanjaka ny finoana ary atratraranay indrindra ny tanjona tianao hitondrahana izany fiainan'ny firenena izany. Ave fanahy masina aminao no anantenanay ny hoavin'ny firenenay. Fa hiasa ianao Tompo amin'ny olonao tsirairay avy mba hahatonga an'izy ireny fiasam-pamonjena ho an'ny hafako. Dia ho aminay rehetra ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andehantsika iombona hanaraka ny vakitenin'io ry havana arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 1 manomboka amin'ny 5:15 ka hatramin'ny 7:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izao koa rehefa nandreny finoanareo amin'i Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka matsiaro anareo amin'ny fivavahako mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ny Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana ny fahalalana azy tsara ary mba ampahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hareny ny voninahitra ny lovany eo amin'ny olona masina. Ary ny foarany ny halehiben'ny heriny ho antsika izay mino araky ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy amin'ny tanany ankavanana any an-danitra ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenon'ilay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen.
dia ho aminareo anie havana ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompontsika. Indro Paoly Apôstôly no manoratra izao taratasy izao ho an'ny fiangonana tany Efesosy ry havana. Anisan'ny firenena lehibe ihany tokoa izany fiangonana tao Efesosy izany fa nanana indrindra koa ny maizy azy izy izay nahitana ny Andriamanibavy ny Efesianina dia Diana na Artemisia izay tempolotsampo lehibe hita tao. Zavatra hita araka ny soratra dia hoe nampanan-karena sy namelona mpanao asa tanana maro toa andry Demetrio mpaneho volafotsy ny fanamboarana sarin'io tempolon'ny Diana io ry havana. Tsika any amin'ny Asan'ny Apôstôly 20 ny 720 sy 520 zany. Kanefa na dia misy azy zany dia nitorihina ny filazantsara izy. Namokatra tsara ihany ny asa natao fa nitombo ny kristianina tao ary anisan'ny andro ny fiangonana tao ry Priscilla sy Aquila sy resahana any amin'ny Asan'ny Apôstôly 20. Indro Paoly ry havana manoratra ity epistily ity mba ho fampaherezana ny amin'ny fiangonana dia ireo kristianina mba hijoro tsara eo amin'ny finoany ary mba handroso tsara mihitsy eo amin'izany fahalalana ny atsara ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra izany fiangonana izany. Ary aseho mibaribary eo koa ny alehibiazana izany Andriamanitra izay manana ny fahefana rehetra ka afaka an'io zany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny vahoakany. Koa andeha ry havana isika naharaka izao fampianarana izao, ny loha-hevitra banjina moa dia mampanjaka ny fahefan'ny Tompo. Ary izany fahefan'Andriamanitra izany dia miseho baribary ka ilazan'ny Paoly Apôstôly fa mitondra mambavaka indrindra ny fiangonana na ny kristianina tao Efesosy izy na ireto Efesianina ireto zany. Mivavaka ho an'ny firenena Efesosy i Paoly ry havana. Zaho moa ry havana dia maneho indrindra ny mba hahatonga ny fiangonana hijoro tsara. Ary raha mijeritsika ry havana amin'ny 5:40 dia fototra indrindra izay ananan'ny apôstôly fanantenana hoe tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Ny olona mino dia antsoin'Andriamanitra hivavaka ho an'ny hafa ry havana. Ary izany maneho ny finoana fa tsy mitaraina tana-miepaka izy eo amin'izay ny antsoin'Andriamanitra azy mba ho kristianina. Ary olona fanantenana zany eto ny kristianina ka afaka hivavaka ho an'ny hafa. Ny eo amin'ny 7:70 dia ny votoatin-kevitra izany vavaka ataon'ny Paoly zany dia hoe mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika raha ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana mba amin'ny fahalalana azy tsara. Ary mba hampahiratona ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay haren'ny voninahitra ary ny lovany eo amin'ny olona masina. Raha jerena izany ry havana ary dia izao hoe ny vavaka izay nataon'ny apôstôly dia mikendry indrindra haneho izany fahefan'Andriamanitra izany eo amin'ny vahoakany ry havana. Dia voalohany Andriamanitra dia manome ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana ary ny fahalalana azy tsara eo amin'izany vahoaka izany. Asan'Andriamanitra ry havako no mamolavola sy
manomana ny olona mba ho azy. Ary ny tanjon'ny Andriamanitra amin'izany dia zao hoe mba handray izany fanahy masina izany avokoa ny kristianina ka tena hitombo amin'izany lafiny ara-panahy zany, ary dia handeha arak'izay hoe fahendrena zay raisin'izy ireo avy amin'izany Andriamanitra izany. Ny hita tokoa moa dia zao hoe mba handraisany ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Ilaina ny mahalala tsara n'io Andriamanitra izay ivavahany io ry havana, mba ahazoana indrindra maneho izany voninahitr'Andriamanitra izany. Asa ny fanahy masina eo amintsika izany, na eo amin'ny olombelona izany, araka ny teny fampanantenana izay nomeny aty amin'ny testamenta taloha, fa raha miasa aho tsy misy marombaka izay eo am-pelatanako. Zava-dehibe ry havana ny ananana antsika fahalalana an'izany Kristy Jesosy zany, ary dia tanisaina eto mihitsy moa rehefa mamaky isika ny 19:20 ka hatrany amin'ny 19:20 izany tena fanehoana ny herin'i Jesosy Kristy izay azony atolotra indrindra ho an'ny olona mino izany. Miandry antsika ny Tompo ry havako amin'izao fetim-pirenena izao hoe mba inona no ataonao ho an'ny firenena? Andehantsika hivavaka ho an'ity firenena ity, fa misy asan'Andriamanitra andrasana eto ry havana, ary zany tsy mba hain'ny olona ho raisiny izany satria tsy hitan'ny olona moa nahafatany, fa Jesosy Kristy kosa ry havana izay efa nomena ho an'ny fiangonana dia efa miasa ao anatin'ny fiangonana izy izao, fa ny anjarantsika dia mitondra mambavaka izany fiainam-piangonana izany mba tena haneho indrindra ny voninahitr'Andriamanitra ary ho tazan'ny olona rehetra izany. Tsarovy ary fa ny fahefan'i Jesosy Kristy dia omena ho an'ny fiangonana mba hahatonga azy ho fiangonana mpandresy. Ianao koa ry havana dia antsoin'Andriamanitra ianao mba hivavaka ho an'ity fiangonana ity, ary ny vavaka dia hanova zavatra be dia be na eo amin'ny fiainan'ny mino na eo amin'ny fiainan'ny olona tsy mino koa aza, mba ho trahatra ny tanjony ka hanana zany hoe hery lehibe izany ny kristianina avy amin'ny fanahy masina, mba azahoany indrindra maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Tompo ary ampahery antsika ry havako, ary ho tononona amintsika tokoa izany fitahiana rehetra izany arak'izay hita eto amin'ity Efesiana 1 ity, ka ilazana sy hanambarana fa ao amin'io Jesosy Kristy io irery ihany no tanteraka ny voninahitr'Andriamanitra ka hiseho mibaribary eo anivon'izao tontolo izao, ary izao tontolo izao kosa dia naiky ho voany izany fanahy masina izany. Dia ho antsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Ry Tompo tsara indrindra dia misaotra anao izay no nanomezanao anay izany teny izany, mampianara anay hivavaka na ho anay ny fiainanay tsirairay avy manokana io, na ny ara-nofo na ny ara-panahy, fa indrindra koa dia mba hivavaka izay ho an'ity firenena malagasy ity, ka handrotsanao ny fitahianao manana ampy. Aza ela Tompo, fa tsapanay ny fitiavan'i Jesosy anay, ary dia izany no angatahana ianao mba ho hiaina ny malagasy rehetra izany, ary ianao izay tian'ity firenena malagasy ity no hanova indrindra ny firenenay mba ho tany sambatra, ho tany lonaky ny fankatiavana, lonaky ny famelana koa, ka handroso mandrakariva eo amin'izay akasitrahanao irery ihany. Dia misaotra indrindra Tompo fa tsapanay fa tianay ianao. Amen. Dia manasa antsika rehetra ry havana
hamarana ity fotoana ity amin'ny anaran'ny Tompo, ka dia samy mivavaka ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny ankonana tsirairay avy, ary andehantsika hiombona mandrakariva mba ho tena iray sy vavy iray no rahantsika mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompo, ary dia mba ho fohy iray saina iray koa ny fampivavahantsika fa samy malagasitsika, na ho an'ny mpitondra na ho an'ny taranakitsika izany. Aoka ary tsika hiombona ho amin'ny fanononana ny vavaka nampianaran'ny Tompo izay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany takiny any an-danitra. Omenao anay anio ny hanina saza ho anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia tanteraka aminareo rehetra ary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay, izy eneno hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo, dia hanome anareo ny fiadanana, mifampivavaha ary mivavahaka aza mitsahatra mandehana ary amin'ny fatokinan'ny Tompontsika. Dia ho an'Andriamanitra ery ihany eneny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.